zava-drehetra mba teneno amiko hoe misy lehiova ny fiainako mitenena hoe misy fitahina iana isandatra ny fiainako mba ovo ny nahitra raha io lay teninao hoe misy naharinao ny zava-drehetra mba teneno amiko hoe misy fa ny fiainako tenena hoe misy tenena hoe misy fandresena eo resy ny fahavaloko hitsata ny atoko Halleluja. Dia mafy be Jesosy raha lasina bavy. Mbola mamerina ny fiara-panasa tao Mpanompon'Andriamanitra teo. Miarabantsika rehetra tonga soa tao amin'ny fivoriana masina. Faly izay mahita antsika rehetra tonga marobe amin'ity alahady maraina ity ary mbola misy izay fa mbola hoentinareo amin'ny alahady hariva. Mino koa izay fa faliko ny tompo mpiverin-dalana angamba ianao ny tonga eto elaela tsy nahitanao an'ity fiangonana ity ianao mihitsy ilay ondry very nefa tafaverina eto indray ary dia misy fifaliana lehibe any an-danitra any mahita anao. Mety olona mangatsipo angamba ianao tonga eto mino izay fa faliko io Jesosy ary ataon'ny tompo feno hafanampo feno fanamasina ianao androany. Hofan'Andriamanitra androany teo ilay ny problème anao rehetra ho antsika izay mbola ao anatin'ny hazakazaka mahereza fa efa akaiky ny ho tenin'Andriamanitra hoe ny famonjena antsika rahalahy dia miamana akaiky kokoa noho ny tamin'ny andro voaninoantsika arakaraka mifandeha amin'ny fotoana sy ny andro anim-poantsika n'Andriamanitra no miamana akaiky hatrany hatrany any ny fanavotana antsika izay ndraisantsika sady voninahitra any an-danitra no izany ho hiamantsana hoe mahereza hatrany ianao. Amen. Raha sitrapoan'ny tompo dia tsy ho ela fa amin'ny herinandro ambonindry manomboka ilay fifadikanina lavalava izay ho ataontsika eto. Miomana ianao amin'izany. Be da be ny avy any amin'ny faritra, be da be ny avy any amin'ny distrika manodidina antsika Mpanompon'Andriamanitra ho avy eto. Miomana na ara-tsaina aloha tonga dia mivonona hoe vitako izany. Ary no fiankio dia mila miomana kely ianao nampianarin'ny frère Daoud antsika teto fa rehefa nao fifadikana lavalava dia mila manadio ny any anaty any izy izay lan'ny toksika rehetra mba ho moramora kokoa ny fiatrena izany. Alleluia. Dia ho tsapanao fa sady andray fanasitranana ny nofinao andray hery ihany koa ny fanahinao. Tena zava-dehibe io raha misy ny fotoana lehibe indrindra eo amin'ny foanam-pona an'Andriamanitra, raha misy fivoriana tsara indrindra eo anaty tren'Andriamanitra dia ny
vavaka sy ny fifadikanina, fotoana amindran'Andriamanitra fo zany, fotoana hijerevan'Andriamanitra indray ny fiangonana zany, fotoana anaovan'Andriamanitra vaovao amin'ny isan'ny ankonana sy isam-batan'olona izany, ary fotoana koa anaovan'Andriamanitra vaovao eo amin'ny firenentsika izany. Dia raha Jesosy manantena izay fa maro be ny mpino ny fohy be mba handray anjara, satria na dia lavitra iza mandray anjara, tsy mety raha itsika atao amin'ny fohy be indray no mialangalana na hoe tsy mandray anjara. Satria ny tompo fa tamin'ny herinandro dia mety tompo fotoana namangy tany amin'ny faritsy Betsiboka zahay ary dia nyteny tena mampahery izay ataon'ilay olona reny dia hoe zahay dia tsy miala amin'ny fohy be akoron-drano, verimberina foana zay, zahay dia fohy be akoron-drano, zahay dia tsy miala amin'ny fohy be akoron-drano, zahay dia mankatohanareo mpitondra akoron-drano. Amen. Tompony hita azy rehetra. Ndao hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao maraina izao, manana lohateny tsara antsika. Lohatenitsika dia hoe mifoazy ianao lehilahy mahery. Averiko indray, mifoazy ianao lehilahy mahery. Dia ampiana ihany koa hoe mifoazy ianao vehivavy mahery, satria misy vehivavy mahery tafalatsaka ao anatin'ny toromaso ara-panahy. Misy lehilahy mahery tafalatsaka ao anatin'ny toromaso ara-panahy. Fa fotoana zao ifoazana, dia iseho indray hoe lehilahy mahery indray ny olona iny, iseho indray hoe vehivavy mahery ny olona iny. Amen. Jerentsika ny tantaran'ny Jona, dia rehefa avy eo tsika mamaky amin'ny Joelina. Mamaky aloha tsika ny ao amin'ny tantaran'ny Jona. Jona toko voalohany, fakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany. Zany Jona zany dia lehilahy mahery zany. Manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamin'i Jona zanaky amin'ny tany ny tenin'i Jehovah nanao hoe mitsangana makanesa Ninive, ilay tanàna lehibe, ary miantsony amin'ny amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsy. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah, ary nidina tamin'ny Jopa izy ka nahita samboka an'ny Tarsisy dia nandony saran-dalana izy ka niondrana taminy hiara-mandeha amin'izy ireo tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah. Fa Jehovah nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina, dia nisy tafio-drivotra mahery teny amin'ny ranomasina, ka dia nila ho vaky ny sambo araiky tahotra amin'ny matilo, ka samy taraina tamin'ny Andriamanina aby, sady nanary tany anaty ranomasina nentina ho tao anaty sambo mba namaevana ny sambo. Fa Jona kosa efa nidina nakao amin'ny sambo ka nandreniko ny toromaso, dia nakao amin'ny kapiteny sambo, nakao amin'ny kapiteny sambo ka nanao hoe inona ny hevitra ilay matory, mitsangana antsony Andriamanitra ao, fa ngamba hevitra antsika Andriamanitra ka tsy ho faty isika. Toko fahadimy tapany farany. Fa Jona kosa efa nidina ao anaty sambo, nandry reniko ny toromaso. Enganay mba hifoha ianao androandro Jona.
amen. Amaky ten'Andriamanitra indray tsika ao amin'ny Joel toko 13 manomboka 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Antsoy any amin'ny jentilisa zany, manimana ady fo azy ny lehilahy mahery, fo azy ny lehilahy mahery. Azontsika ataoko hoe fo azy ny vehivavy mahery, aoka ndroso mipiady rehetra, aoka hiakatra izy ireo. Tefeo sabatra mifangadinareo, ho lefina ny antso fanetezam-boalobokareo. Aoka nio say teny hoe mahery aho. Alleluia. Ampitsika ny tenin'Andriamanitra any amin'ny testamenta vaovao, Efesianina 5:4-12. Toko 5:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany no ilazany hoe mifoazy ianao izay matory, mitsangana amin'ny maty, dia ampazavanao Kristy. Tesaloniana 1:5-5. Tesaloniana 1:5-5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambiny ka ahony tena. Ry havana, ahafantarana ny olona matory dia zao, tsy mahatsiaro tena izy. Mampiavaka ny olona matory koa tsy miasa izy. Ny olona matory koa tsy mihinan-kanina. Zany ny atao hoe matory. Dia tahaka izany koa ny matory ara-panahy, tsy ao anatin'ny saina, tsy manana etaeta izy. Ny hanitsika dia ny tenin'Andriamanitra. Ny olona matory ara-panahy dia tsy manana etaeta ntsony hoe mba andeha hamaky baiboly matory ara-panahy zay izy. Satria tsy te hisakafo, andeha mba hamonjy fivoriana fa misy toriteny mahafinaritra sao mba hiainy tenin'Andriamanitra. Tsy manana an'izany etaeta izany ntsony izy satria matory ara-panahy. Tsy mahatsiaro tena ny olona matory ara-panahy, tahaka an'ireny matory ara-nofo ireny ihany. Na dia efa misy zavatra mitranga dia manjary himezana fotsiny, misanasana be ny vavany dia mbena hoe ohatray, tsy mahatsiaro tena marina. Matory eo. Any anaty tôbily lantsana indray miondana amin'ilay olona eo akaikiny izy, sahirana misy ilay olona eo akaikiny, domandona azy foana, tsy mahatsiaro tena. Dia aza menatsiny izy, tezitra ianao koa manahira, ka matory izy ane, tsy mahatsiaro tena. Tahaka izany ny olona matory ara-panahy, na dia efa tafalatsaka ao anatin'ny fahotana izy, ao anatin'ny fahazaran-dratsy, tafaverina ao anatin'ny fahalemena, tsy mahatsiaro tena mihitsy izy hoe za tena efa tena lasa lavitra, efa lasany amin'ny lanitra fahafito ozy izy ny fitenena. Tsy raha intsony zany, fa raha mbola mifony olona, vao misy fahotana kely fotsiny tafidy teo aminazy, tsy andry ry izy hivavahana sy andolina, angatana ny rano Jesosy hanadio azy. Alleluia. Vao tafalatsaka ny fahalemena kely, dia zao tena mahatsapa hoe ory, mahantra, tsy manam-pifaliana, mandra bibany.
zany ny olona ny fo engane mba hifo daholo tsika androany amaina mafy be mifoaza ianao zay matory mifoaza ianao zay matory mitsangana amin'ny maty na mitoviny Paoly apôstôly mihitsy ny olona matory ara-panasy maty fanahy tsy mahatsiaro tena ao anatin'ny fahotana sy mifaratsiana mba efa fo ihany mba efa nandray an' Jesosy ihany fa miverina matory ndray zara sisa fa mivavaka ny olona matory keo dia tsy afaka mifandray amin'ny olona tsony rehefa matory ane izy dia telefôny io tsy afaka mandray antso izy miresa amin'ny olona matory ianao fa tsy afaka mamaly izy fa ohatra ny nofinofo sisa amin'ny fenon'ny resaka ao domina ohatra zao ary ianao zany efa matory ina zao le nyresako vahoana tsy afaka miresaka ny olona matory ara-panahy dia tahaka zany tsy afaka miresaka tena tsy tia vavaka tsony tsy tia hivavaka tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra matory ry havana tsarovy anefa fa lehilahy mahery ianao vehivavy mahery ianao zay mahatonga ny ty tenin'Andriamanitra ty milaza hoe foaziny lehilahy mahery hafa mihitsy zany Andriamanitra zany ny anazy rehefa miteny dia miaro fampaherezana lehilahy mahery fa matory vehivavy mahery fa matory tsika rehefa maniraka ankizy na tahaka an'izany dia raha ohatra ka misy matahotra tsy maintsy makany anao le kanosa velona tia fa ny an'Andriamanitra tsy mba tahaka an'izany efa kanosa le olona mbola atao kanosa koa fa mesa raharaha tokony hoe mandehana fa ianao tena olona matanjaka raha Andriamanitra ny anazy zany zay mahatonga an'Andriamanitra foaziny lehilahy mahery mifoaza lehilahy mahery vehivavy mahery ianao zany dia vehivavy mahery ianao sy mi mitene za dia vehivavy mahery za dia lehilahy mahery alleloia satria nahoana olona maharesy devoly ianao alleloia voavonjy ianao vita batisa ianao lehilahy mahery ianao mbola azo atao mamoa anao amin'izao fotoana izao fa mbola misy raharaha ilainy Jesosy ianao ndao jery ny tantarany Jona tsika Jona dia anisan'ny lehilahy mahery matory natokisanaNdriamanitra mihitsy izy dia nametrahan'Andriamanitra iraka goavana ho any amin'ny tanànany Ninive dia tanàna lehibe tamin'izany fotoana fa tanàna feno fahavetavetana feno faharatsiny tanàna ny olona maditra ary rehefa tena leo tanteraka Andriamanitra ka nikasa ny indringana Ninive fa tia Ninive anefa Andriamanitra ka nanapa-kevitra hialaneniny satria Jehovah Tompo tsy manao na inona raha tsy efa mampilaza amin'ny alalan'ny mpamina ny mpanompony aloha fantatr'Andriamanitra fa Jona dia lehilahy mahery azo irana tsara zava-nisy nefa ry havana miala foany Jona tsy nanaiky Jona tonga tamin'ny Jona foany zany teny zany tamin'ny alalan'ny mpaminany tao amin'ny tanin'Israely tamin'ny alalan'ny pedabe ny olona ntona zany afaty zany tamin'ny Jona mandehany ianao makany Ninive araka ny tenin'Andriamanitra araka ny titriny mandehany ianao makany fa tena tsy nety mihitsy izy ary rehefa tsy azo nitapenana ny sofiny amin'izany ny andro zany dia mifarany nandeha nitsoka izy nakany Tarsisy nidina nakany Jopa dia nandray sambo
andeha tsoka satria fantany fa hoe any amin'izany toerana zany tsy misy mpaminany, tsy misy manakotaba azy tsony, mba milamindamina izy any. Lasa nitsoka izy tena andray sambo. Mihaino atsara ve nareo azafady? Teny ambony sambo teny, dia nisy tafio-drivotra mahery ny ten'Andriamanitra namely. Fa ny zava-nisy vao tafakatra tambony sambo Jona, dia tonga dia nilamina ny saina, sady nirotsorotsiny ny sambo izy, dia nilamina ny saina, lasa nandeha nakany ambany nakaliny sambo tany izy, dia natory tao izy. Zay izy vao nahazo tory, satria tary izy vao elingelina foana nahazo tory izy. Fa tao anatin'izany torimaso zany no nisy tafio-drivotra tampoka namely ny sambo. Fa Jona matory reniko ny tory, ny olona rehetra taitra daholy tamin'ilay rivotra, ary loza fa efa saiky vaky ny sambo. Dia ny entana rehetra natsipy tany anaty ranomasina, na mivary amin'ny gony, na ny latabatra, zavatra rehetra tao anaty sambo natsipy mba sitrany mba maivamaivana ny sambo. Fa Jona kosa natory. Ry havana, dia sendra niditra tany ambany lakalo tany ny kapiteny sambo, dia gaga nahita nyity lehilahy ty matory, ny olona efa nisavoritaka fa izy matory. Dia hoy izy ilay kapiteny, ery le matory, fa inona nataonao eto rangaty? Fa ahoana ny olona rehefa savoritaka efa tsy hita ntsony sy atao, loza ny mahazo antsika te, efa mila ho vaky ny sambo, ianao kosa atao reniko ny tory ianao. Foazy anao mba tsovy zany Andriamanitra ao zany, sao dia mba izy famonjena ho atsika. Ry havana, be da be ny karazan'olona ao anatin'ny savorovoro, mitranga sy miseho, fa mbola matory ihany. Efa tsena ny zavatra tsy apoizina ao anatin'ny tokantranony, fa mbola matory ihany. Efa anatin'ny efa mila ho vaky ny sambo, efa mila ho rava ny tokantrano, fa mbola matory ihany. Androany dia tondra ny tenin'Andriamanitra ao aminao ty aho. Io tafio-drivotra mitranga sy miseho amin'ny fiainanao io, dia Andriamanitra mbola manahitra anao. Mivoazy ianao izay matory. Amen. Mivoazy ianao izay matory. Io aretina mafy mahazo anao io, dia Andriamanitra mbola manahitra anao io. Io olana ara-bola mitranga aminao, izay mbola tsy fahita amin'ny masonao io, matory ianao dia tian'Andriamanitra ho tairina ianao. Matory ao anatin'ny fahotana, tsy mahavaky baiboly, tsy mandeha mamonjy fotoam-bava, tsy mamonjy ifadikana. Tena reniko ny tory ianao, dia foazin'Andriamanitra, ny asoanao ny tanjon'Andriamanitra, zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Tsy ho fahafatesana no antony eo, fa misehofana ny voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Fanairan'Andriamanitra. Io zavatra izay mitranga mampivaky lohanao, tsy mampahita toranao io. Efa mila mpamohy fo anao io. Manahitra anao Andriamanitra, manahitra anao Andriamanitra. Tian'Andriamanitra mba hiforo ny ara-pananao. Reniko ny tory Jona, tsy mahatsiaro izay ambonin'ny tany, mpitory teny, evangelista io, lehilahy mahery io, fa reniko ny tory, mpitory teny, olona manana maizy azy, ampiasain'Andriamanitra. Mahafinaritra fa izao, tena fantatr'Andriamanitra fa Jona mahavita amin'ny fitoriana teny amin'ny Ninive. Ianao koa dia mifidy anao Andriamanitra. Tsy hoe no ianao manam-bola, na ianao mitsaridina be, na ianao matanjaka be, fa mifidy anao Andriamanitra. Tianao izy, tia ampiasa anao izy, tia nitondra fifoazam-panahy koa ianao.
amen. Taitra jona jery tokoa ka ny sambo efa tena samotofoto orakoraka tsy ranomaso tsy ranomaso ny olo anaty sambo fahatairana tonga dia fantatra jona fa no ny amiko mahatonga an'izao fa tsy rova tena tahaka izany tsy nahily hoe ianao misy mon kapitena mahatonga an'io ny commandant sambo mahatonga an'ity ity silamo ty mahatonga an'ity iry mpivavaka mibotary mahatonga an'ity ity tao daholo zany mety karazan'olo zany mety ho tao daholy fa tsapany hoe za lay mpanompon'andriamanitra za lay zanak'andriamanitra za ray amintsika zao dia za lay vita batisa za lay nanao voady fanekena teo amin'ny tompo za matory ara-panahy za mahatonga an'izao misy fotoantsika dia rehefa misy zahatra mitsanga ao tokantranona eo amin'ny fiaina dia mifanilika ianao misy raha matoa ty mahatonga an'io ianao rangaty mahatonga an'io ianao nareo tsy vita batisa mahatonga an'io ianareo rakizy mahatonga an'io hoy ny tenin'andriamanitra amin'latsa dinio ny tena nareo tsy nanilika tatsina taloha jona fa ho zay no ny amiko mahatonga an'izao azadino fa mety no ianao mpitory tena ianao vita batisa mihitsy mahatonga le olana satria matory ianao dia tian'andriamanitra foazina mitsangana ary lehilahy mahery mitsangana ary vehivavy mahery mifoaza 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 mbola ilainy jesosy ianao tena lehilahy mahery ane zany jona zany fa matory miala amin'ny tenin'andriamanitra tsy te handeha amin'ny irak'andriamanitra inona ary natona aminao tsy izy ireo mba mitony ranomasina amintsika mba hisy mifamonjena raha maro ny jona tokony mibebaka avy hatrany tokony nandoalika avy hatrany nananatra ny tanany tamin'ny lanitra mamindafo amika andriamanitra tia indray aho andehanao ny iraka ao andeha tory ny teninao ankatoy ny teninao aho fa namoifoy izy oza izy ve atsipazo anaty ranomasinao atsipazo anaty ranomasinao mba mitony aminareo ranomasina nezaka ihany nefa ny olona satria sarotra ho an'ny olona ny amon'olona zany nezaka ihany ny olona mba ampiverina ny sambony amin'ny tamimaina fa tsy tafa voaka mihitsy ny farany dia mipatain'ny olona jona tena tsipy anaty ranomasina rehefa tsy eo ianao dia milamy io mety ho ianao lay akana manimba le asan'andriamanitra ilaina mandiny tena aza mifanilika ranona sy ranona mahatonga an'izany fa ilaina mandiny tena hoy ny apôstôly tamin'i jesosy izao fa zany tompo fa tsy tao jona lamina ny zavatra rehetra ry havana isaoran'andriamanitra fa tena tia ny jona andriamanitra ary mbola mila ny jona andriamanitra mbola milanao any andriamanitra satria ona olona mbofidin'andriamanitra ianao le lehilahy mahery tahaka ny jona ianao mivoaza ary lehilahy mahery fantatr'andriamanitra fa i jona ihany no mahavita mitory teny any Ninive fantatr'andriamanitra jona ihany mahavita an'io tsy hoe jona ngeza be na hoe jona manam-pahaizana be na manam-bola be fa jona no novidian'andriamanitra ry havana tsy miankina amin'ny zavatra ivelany mantsy ny fifidianan'andriamanitra zany Paoly zany zao dia lehilahy mahery na dia atao hoe katitatita lahy kely eza nidikany hoe Paoly mantsy dia hoe foy kely olona kely tsy hoe olona lava be zany Paoly zany ny anarany dia Saoly fa rehefa niova foy izy dia hitany ralahy ty zany frère kely ty foifoy kely kelikely sady foy dia tonga ataovy Paoly ranga petit ataovy petit ny anarany io dikany hoe Paoly de petit ahoana petit ralahy petit
mety aminao ve zany anaran'izany e okey rahalahy aza mijery ny akelinao aza mijery ny toerana misy anao fa ianao dia fitian'Andriamanitra vehivavy mahery lehilahy mahery ianao mifoazy mbola ilainy Jesosy ianao ilain'Andriamanitra ianao eto amin'ity Jesosy mamonjy ity hitondra ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentile izy hitona ny ankohonanao Jesosy mamonjy hamonjy mivadinao hamonjy ny ankohonanao fa izao mifoazy aloha ianao rehefa mifoanao dia tsotra anao mamony hafa fa raha ianao matory dia milaza aminao tsy mivovonjinao mihitsy ny ankohonanao tsy mivovonjinao mihitsy manteranao tsy avonjina inana tsy avitana inana ina ianao fa rehefa mifoa ianao dia milaza aminao tsotra ho anao ho ampiasain'Andriamanitra ianao hitaonany ity hitaonany ry arofen'olona ty Jesosy mamonjy ty tsangana dia manao valelo tompoko azafady sandrato ohatran'izao ny tananareo dia manao valeloha mifoazy ary vehivavy mahery mifoazy ary lehilahy mahery eny anareo frere vehivavy mahery eny anareo sere fa matory fotsiny nareo fa androany mifoazy mbola mila anao Jesosy rotsona mahazao toerana tompoko alleloia ty taona ty dia fotoana anaovan'Andriamanitra fifoazam-panana ary zay manaiky an'izao toriteny zao dia ho ampiasain'Andriamanitra ary rehefa mifoanao dia ho atsahatr'Andriamanitra ny tafio-drivotra rehetra alleloia no nytorimaso ara-panahy dia ataon'Andriamanitra mandalo olantsika mba anairana atsika fa rehefa taitra ianao dia ho hitanao fa ivany olanao rehetra ho sitrany aretinao rehetra ivany olana arabola ny olana amin'ny tribunal karazana olana amin'ny fianakaviana tokantranonao ilamina ny zavatra rehetra fa mila mifoa ianao fa namasany ampifoanao androany ity tenin'Andriamanitra ity tona fifoazam-panao anao androany lehilahy mahery ianao vehivavy mahery ianao foazy ny lehilahy mahery misy lehilahy mahery fa matory vehivavy mahery fa matory androany foazy ianao amin'ny anaran'i Jesosy hiazakazaka indray ianao andeha monjy fivorinana terariva izy hiazakazaka anao monjy fotoam-bava hiazakazaka anao maky baiboly hiazakazaka anao andoaly hiazakazaka ny dinitenao atrean'Andriamanitra ianao ary indray anjara ny fifadikanina zay atao ianao hitanao fahalamin'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra tsy amelanao tafio-drivotra sy ny onja amen ho kalma ny zavatra rehetra amen saotra n'Andriamanitra tsika fa Andriamanitra mbola tia mijaona nanomana hazandrano lehibe trozona inona hoe inona no nomanin'Andriamanitra atao anaty ranomasina tao miteny ve ny rahalahy sa zany tsy mare inona hoe rahalahy nanomana trozona satria ilain'Andriamanitra jaona matoanao mbola velona dia mbola famindrapon'Andriamanitra zany mbola misy raharaha ilany tompo anao alleloia matoanao tsy maty tamin'ny accident tamin'ny tobila tamin'ny moto matoanao tsy maty tamin'ny corona matoanao tsy maty tamin'ny aretina mafy zay nazo anao matoanao tsy maty tamin'ny olona matoanao tsy maty ny fahavalo zay namely anao dia zao mbola ilain'Andriamanitra anao fa lehilahy mahery vehivavy mahery misy raharaha ilany tompo anao famindrapon'Andriamanitra trozona ngezabe ny telona ny jaona alleloia tao anatiny zany trozona zany jaona ny trozona hoy sœur Daouda dia manana vavony anankiroa ny vavony anankiray fitehirizana sakafo dia ny vavony anankiray kosa fandevonana sakafo tonga dia nataon'Andriamanitra tany amin'ilay fitehirizana sakafo jaona ary dia nataon'Andriamanitra nisy oxygène namelona ny jaona tao alleloia ianao zao dia mbola ao anatin'ilay fitehirizan-tsakafo anao mbola velona sao mahatsara ianao mbola famindrapon'Andriamanitra zany sady tian'Andriamanitra hibebaka ianao tian'Andriamanitra ho afaka ao anaty fahotana ianao tian'Andriamanitra tsy aro tena ianao hialo anatin'ny torimaso-pahafatesa ianao
miala ao anatin'ny olona ny zava-dratsy ny devoly ianao satria tian'Andriamanitra ho any an-danitra ianao. Ao anatin'ilay efitra anankiray mivavony mbola lay fitehirizana ianao dia mibeba. Rehefa tonga tao Jona dia tonga sainy Jona. Marina fa famoizam-pony nataony. Raha tokony bebaka izy tany anaty sambo, tokony hifona izy dia namoy fo indray izy ka nilazay atsy-piazo anaty ranomasina. Aza mamoy fo tahaka an'izany ianao ka hoe anty hamony tenao tsy tafavoaka ntsony ny fiainao. Za ty angamba tsy sevitra ntsony dia olaola anankiray zay kosa aloha dia efa any amin'ny elo e. Voatsela zay mifampiantso tany amin'ny olona teo izy zay nareo any ambony izy fa zay aty ambany. Aza mamoy fo ianao fa mbola misy anjara lanitra ho anao. Amen. Mbola tianao Jesosy. Mbola ao anatin'ilay vavony ilana ianao zay fitehirizan-tsakafo no famindrapon'Andriamanitra. Mbola tsy tian'Andriamanitra ho faty ianao fa tian'Andriamanitra ho vonjeny satria hoy ny Baiboly lazay tsy sitrako ny haferezany ratsy fanahy fa ny elan'ny ratsy fanahy amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy, mba ho voavonjy izy, mba ho any an-danitra izy. Izavy ny teo any an-danitra azafady mba hatsangana ambony penitana nareo. Mbola ao anatin'ilay vavony anankiray fitehirizan-Andriamanitra mihitsy mbola tsy namono anao fa mamindra fo aminao. Mivoaza ianao zay matory. Mivoaza ianao zay matory. Aza manaiky mipetraka ao anatin'ny toromaso-pahafatesana. Manomboka androany androm-pivoazana izao. Rehefa mpanompon'Andriamanitra mitarika antsika amin'izany fifadikanana lavalava zany, misy fanan'Andriamanitra mihitsy milazany hoe matory ny olona ko mila foasina. Azonareo? Fanan'Andriamanitra mitarika amin'izany matory ny fiangonana mila foasina. Dia ko anisan'izay mifoha ianao. Hovan'Andriamanitra ataon'ny olonanao rehetra ho any an-danitra ianao. Amena mafy be zany e. Manao famaina antsika jiaby raha lasa rabavy. Tao anatin'ny kibony hazan-drano Jona. Nandritra ny 3 andro sy 3 andro sy 3 volana. 3 andro sy 3 alina. Fa vantany voalasa tao anatin'ny kibony hazan-drano Jona tonga dia nivavaka avy hatrany. Però Jesosy fa tsy tonga tao anatin'ny kibony hazan-drano dia aleo aho faty ato efa anina zao fa angamba tonga adiny ray manofy avy zany tao atao kibony aty anaty ranomasina tao mbola velona aizary azany aizary azany nofy zany fa tonga dia fantany fa izao aty anatin'ny ranomasina ny vavaka. Ndao nefa vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Jona e. Jona toko faharoa manomboka amin'ny 1 dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra tao kibony hazan-drano Jona. Alleloia. 7 fanao fanatitra ho anao aho zany nivavaka Jona miaraka amin'ny feo fisaorana ary zay mivoadiko dia hoe faiko an Jehovah ny famonjena. 9 tsika jiaby miara-mamaky. 9 isa 2 ary niteny tamin'ilay hazan-drano Jehovah ka nalohany natanisany teny fikasan'Andriamanitra nangataka maraina mandra-parivony andro alina manontolo nivavaka tsy sakafo hoanina tany fifadikanana vita ho azy fifadikanana 3 andro. Alleluia. Any faharoa mbola tao ihany mbola mitohy mivavaka mandra-pivoaka ao anatin'ny kibony hazan-drano mitohy mivavaka. Amokanao anatin'ny kibony hazan-drano ny Andriamanitra. Amokanao anatin'ny olaneo any Andriamanitra. Na dia androany aiza amaina mafy be zany raha latsana bavy. Ho alohan'ny hazan-drano any ianao amaina mafy be zany. Ho alohan'ny aretana any ianao amaina mafy be zany. Ho alohan'ny zava-tsarotra any ianao amaina mafy be zany. Fandao hivavaka tahaka ny Jona. Angataka famindram-po famelan-keloka. Ary iza mivavaka nataony Jona tao anatin'ny kibony hazan-drano hoe Andriamanitra ô Andriamanitra ô Andriamanitra ô zay rehetra efa voadiko tao anaty ianao dia hoe faiko zany.
Izavy mba efa mivoady teo anaten'Andriamanitra azafady tompoko. Tsangano an-tana mivoady ianao fanaraka an'Andriamanitra ary tsy miverin-dalana. Efa indray zany tsy miverin-dalana mandra-pahafatinao ianao. Ny voady ianao fa tsy hiala amin'ny Jesosy mamonjy mandra-patapitra ny fofonainao. Ny nady ninona olana eto amin'ity toerana ity manomboka androany efa ao zantsy. Ny voady ianao fa ho tia ny vadinao ary tsy abrafy, tsy anitsakitsaka ny vadinao. Androany teo anaten'Andriamanitra zany dia averendra izany voadinao zany. Hitanao fa androaninao amoany hazandrano anao eny amin'ny torapasika. Tafavoaka ianao androany, sitrana ianao androany, faniolanao androany, hiasa ho fiainanao Andriamanitra. Samy ve mifaran'izay mafy amin'ny aleloia nareo? Sady manandra tanana azafady manao aleloia. Zay mivoadiko reta ho itsona ho efaiko zany Andriamanitra. Ao anatin'ny mivavaka 3 andro sy 3 alina, ao anatin'ny fifadikana 3 andro sy 3 alina. Raha manao zany ianao, zany natao olona mifoza, mivoaza, miverena ny voadinao. Efa ny voady ianao fa zay rehetra azoko dia meko an'Andriamanitra nampavolony rehetra. Miverena ao amin'izany voadinao zany dia ho avy ilay fitahian'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Amen. Minao fa voatanisany Jonaty olo zany ao anatin'ny 3 andro. Vavaka ao anatin'ny 3 andro ny ekibon'ny hazan-drano. Oetiny ny hazan-drano mivezivezy any amin'ny ranomasina Mediterane. Makatika. Tsy haiko ngamba satria ireny trozon'ireny tsy naindray tongatra ty Sainte Marie. Tongatra any Sainte Marie. Aiza moa nahitany hoe Sainte Marie ty. Lasa mivezivezy any. Ozy izy hoe tsy naindray ozy izy dia saringotony ny hazo ozy izy ny voloko. Any anaty ranomasina any mantsy dia misy hazo ohatr'irety ambonin'ny tany any. Azoko antoka zany fa misy foana izy alohan'ilay trozona hoe anaty ranomasina any ka ny jiosy moa tsy mamety volo fa lava volo. Tonga dia saringitiny eo indray loatsona raisiny trozona indray any foana. Ry havana mety mandalo zavatsarotra tahaka an'izany ianao ankehitriny fa mbola azon'Andriamanitra voaka avy anatin'ny lalina indrindra ianao. Dia rao Jesosy firy aminareo mily fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Amen. Ozy izy Jonaty milazay nalefa n'Andriamanitra tany amin'ny fanambany tendrombohitra aho, tany amin'ny lalina indrindra ny anaty ranomasina aho, fa avy any anko ny amohan'Andriamanitra anao. Fa mila ny fo. Aleluia. Mila ny fo. Tafavoaka ianao sitrana ianao amen. Mivany olanao andeha indray fitadiavam-bolanao andeha indray ny asatananao sitrana indray ny aretinao andeha indray ny fiangonanao tafavoaka ianao hitondray ny tafio-drivotra rety isosa indray ny sambokelinao amena amena mafy be zany na lasa rabavy mifozanao zay matory. Lehilahy mahery ianao frère. Jereo tsara fa lehilahy mahery ianao, vehivavy mahery ianao ranabavy. Tapitra ny 3 andro ozy Andriamanitra tamin'ny trozona ampy izay tsy mendrika ny hijanonao anatin'ny trozona io tsony ao anatin'ny kibonao tsony Jona. Efa olona vaovao izy. Misy tsiolahy rain-dany nataony kikorosy izay tena rain-dany ohatran'izany kiove lalabosy. Rehefa niova fo izy tena n'olo tena ary tena kataina tany hatramin'ny maizina. Fa rehefa tao hatramin'ny maizina vilalabosy dia nitory tena ary hatramin'ny pénitentiaire gadra rehetra resy lahatra lasa tahaka mipipitra ny tao fonja. Ity tsy ho lapamono olona ity dia hoy tao anatin'ny fonja hoe tsy mendrika toerana vilalabosy ny atao amin'ity fonja ity fa efa niova izy olona vaovao izy avoay ato anatin'ny fonja izy. Dia tahaka izany nataon'Andriamanitra tamin'ilay trozona tsy mendrika hipetraka ato anatin'ity aizina sy lalina ity
ary lalaovinao tsony ritozona jona fa efa mifoy izy. Raha mazava aminareo zany toriteny zany dia manao fa aleloia. Efa mifoy izy fa tsy matory-tsony. Amen. Ritozona mandehana eny amoron-dranomasina iniva ianao. Ritozona mandehana aza tazominao tsony izy. Amin'ny baiboly anankiray dia milaza hoe ary Andriamanitra nandidiny tozona, andidiny aretina Andriamanitra hamoakanao androany, andidiny olana Andriamanitra hamoakanao androany, andidiny fantrana Andriamanitra hamoakanao androany. Amen dia amen. Satria efa mibebaka, efa mibebaka, efa mibebaka. Isan'ny volonay bebaka androany. Zay mpiverin-dalana rehetra iriko mba tsy verin-dalana tsory fa noho dia makany an-danitra indray. Amen. Zay efa lasa nakaty sy nakaroa iriko mba hiverina amin'ny voadiny hoe Jesosy mamonjy mandram-pahafatoko ao. Na inona olana, na inona zavatra mitanga eto tsika. Teto namonjena, teto nitahina, eto miandry an Jesosy. Zay manaiky azany atsangany tanana. Raha lasa rabavy eo manaiky ny trozona. Eny ary makaiza zany dia makaiza, dia makatenao, dia makatonao, dia makarianao, dia makeny amoron-dranomasina ianao. Alefaso amin'izay avoay izy fa efeny amoron-dranomasina. Tsy any avoan-dranomasina fa aiza hoe eny amin'ny plasy, aiza hoe eny amin'ny plasy. Eo amin'izay ozy Andriamanitra avoay eo izy. Tonga dia efa nioky indrapandenitro. Wow! Aleluia. Inko Jona tonga dia wow! Aleluia. Ohatran'ireny le totozy avy amin'ny manaty tavoahangy menaka ireny. Tsotsoika. Aleluia, aleluia, aleluia. Velona ihany Jona kely eo, velona ihany, velona ihany. Tafavoaka daholo tsika androany. Aza matahotra mihitsy. Hoy ny tenin'Andriamanitra mety manadino zana amin'olo fa amin'ny vehivavy. Za koa zao izy tsy manadino anao. Vita tomboka vatsy eo am-pelatànan Jesosy ianao. Tsy adinon'Andriamanitra zany ianao fa lehilahy mahery ianao, vehivavy mahery ianao. Mbola ilain'Andriamanitra ianao raha lasa nabavy eto amin'ity fiangonana ity. Volo foana milaza hoe zay ny vitany aminao, tsisy hevitra tsony aminao, fa ny tenin'Andriamanitra metiny aminao androany hoe mbola ilainy Jesosy ianao, mbola tiany Jesosy ianao. Ary ny baiboly milaza hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao. Izany nampaharetako famindrapo aminao. Mamindra fo aminareo Andriamanitra, mamindra fo aminareo Andriamanitra. Samy manao alelonia amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Aleluia. Tafavoaka Jona tany akibon'ny azan-drano tany angambo Jona efa neritetra efa nisy olona lasa Ninive zay. Vita ve zay ny asa sa tsy vita? Fa hoy Andriamanitra, ianao ihany mahavita an'ery Jona, ianao ilay lehilahy mahery. Aleluia. Zany ny antony namonjeko anao tany anatin'ny kibon'ny azan-drano na tena moifoa izy ianao ihany mahavita nefa lehilahy mahery. Terao Jesosy. Tirainay ny pasteur dia milaza alefaso postary, alefaso postary. Dia hoy ny ten'Andriamanitra, ianao ihany mahavita an'io. Dia hoy ny mpampianatra olonady hoe aleo mba hoany amin'ny zaza madinika fa za tsy mahay an'ireto olon-dehibe reto. Ianao mahavita an'io matona petraka Andriamanitra ao ianao. Dia hoy sasany hoe aleo indray sao indray mba toerana misy ianao mahavita an'io fa lehilahy mahery ianao. Dia rao Jesosy. Jonao ianao ihany mahavita an'io, ianao fidiko lehilahy mahery ianao. Sendra natory fotsy ianao tamin'iny fa zao efa mifoha ianao, zao no famoazako anao. Verena indray any Ninive ianao, toroy indray ny teniko, lazao indray ny fanambarana fa ho ravany Ninive afaka 7 andro. Hoy Jona hoe ity aho irao aho. Rehefa ny olona mifoha dia manaiky manao ny asan'Andriamanitra, manaiky raha mpanompon'Andriamanitra, manaiky amin'izay zavatra nirana sy ametana azy. Fa rehefa ny olona matory dia lasa misitrika ny anatin'ny lakaliny sambo matory. Engany mba hifody daholo tsika androany. Amen. Aleluia. Manao valero mafy be tsika jiaby.
Fuazia refana ye masino ato oyami sanate tanada sanate ko atake kore setai yara saneno fava reto Terao Jesus lasa misetsona miaraka mera fanamasina miaraka mifavoloana tanteraka nitety an'Ninive mandeha lalana 3 andro 4 andro hoe mandeha Ninive dia lalana 3 andro fa lalana 2 andro nandehanan Jona lasa Jona nitety an'Ninive afaka 70 andro araka ny tenin'Andriamanitra sy nampitoloana horafana ty tanànanareo ty ratsy matsinareo mpijangajanga mpangalatra nareo feno bara ny tanànareo afaka 70 andro horafana Ninive ravana ty tanàna heninareo mpivarobanjo ve zany heninareo any amin'ny mangazay ve zany nareo mpitondra fanjakanareo horavana fa ratsy loatra heninareo rehetra anaty bus ve zany heninareo horavana Ninive afaka 70 andro lalana ndray andro nandehanana fa ny olona mifoa dia ampiasain'Andriamanitra. Alleluia. Manaiky an'izany ve nareo? Nareo mpampianatra an-tsekolady mila mifoa daholo dia ampiasain'Andriamanitra nareo mpitaiza tanora mila mifoa daholo dia ampiasain'Andriamanitra nareo dia mibebaka ny tanora reo dia mibebaka ny sekolady reo dia misy atao batisa nareo mpiteny zava-maneno dia mila mifoa daholo nareo amen na hoe rahalahy hitanareo fa ny zava-manenonareo dia sao mampebaka olona tena maotsaotsa fon'olona nareo mpitady rakitra eno tsara ny mpitady rakitra dia mila mifotsika dia ho hitanao fa ifanatazany rakitra hoe tsy ho le sahoana foana makao fa isan'le mavomavo ao isan'lay mangamanga sy maitsomaitso ao ifanatazany rakitra hoe tsy hoe tsy asa ataotao foana io fa mila mifony io lamidolana io dia misy fitahin'Andriamanitra ny fitatazany rakitra ao ny mpanisa rakitra rehetra koa dia mila mifo dia ho gaga reo fa misy fitahin'Andriamanitra ao dia ho lasa feno aleloia ao anatin'ny fanisany rakitra oralahy ho ajareto 20 000 rialy be da be rehefa mifony mpiasan'Andriamanitra rehetra dia zao aomby ny asa zay atao amen na dia amen. Inona tsy voateny teo azafady sao dia nisy tsy voateny tahiny tomponareo lasa amin'izay Jona lay Jona mifo fa tsy lay matoritsony teny tanàna fanomban'Andriamanitra izany teny Jona zany teny tsotra miverimberina hoy ny olona hoe ny teny miverimberina manambara fa hoe olona tsy nianatra olona io olona tsy mba nanao teolojia olona io miverimberina dia nidikan'izany ozy dia hoe tsy nanao sekoly biblika tsy manao étude biblika tsy nianatra soratra masina fa ny any Jona na nianatra na tsy nianatra na nakatiana tsy nakary dia miverimberina fanomban'Andriamanitra. Alleluia. Dia raha Jesosy nanomboka nandeha nitoriteny Jona ny olona dia mivangin'Andriamanitra ny olona anankiray tena tsapa hoe tena tsy mety nataoko tsy mety ny fiainanahy dia nitombany dia niteny tamin'ny namany dia nitombanyko iny dia niaraka amin'ny fadianina dia niaraka mibebaka dia tary amin'ny tanàna tary amin'ny tanàna tary nahitana olona mitombany nanomboka nanajana ny sakafo tary koa nahita olona mitombany nanomboka nisy barany katony ny mpijangajanga ny mpivarotera teo tanàna regny koa fa mekohaka mibebaka tsy ohatry izany ve ny zatra ilayntsika tao Tananarivo zay mila an'izany dia atsangano ny tana ohatry izany ny ilayntsika rahalatsana bavy ary ilainay mpanompon'Andriamanitra ary hoentinay ambava keto isan'andro san'andro asa malahelo zay lasa tsy nalasa roa fa mbola be da be ny olona eto Tananarivo azo tomba maketo amin'ity toerana ty fandaontsika mianakavy loha ifo tahaka ny Jona dia ho ampiasain'Andriamanitra dia ny tenina manjary misy dia hoy ny apôstôly Paoly hoe
fa ny tenina sy ny Toriteny tsy tonga teo aminareo tamin'ny fahendrena mataona na hoe niofana tary zay na naka formation tary zay na hoe teo ambany tongotra Gamalela aho na hoe nandeha nianatra tsy zano ny apôstôly Paul fa ny tenina sy ny Toriteny dia tonga teo aminareo tamin'ny alalany hery. Asa mieritreritra aloha tsy maintsy ampianarinareo soratra masina zay ry pasteur aok'izay mba hanao sekoly biblika tsy mila an'izany fa mila fifoazana ao anatinao dia ho ampiasain'Andriamanitra ianao. Izy amivonina ho amin'izany amohanao ny fanahy masina androany amen nagagariava heniny mpanjaka izy hoe nare hatramin'ny mpanjaka alleloia hatramin'ny mpanjaka dia nare fa inona olo zany ho mpanjaka anisy lehilahy atao hoe tsona ny Toriteny horavana ho tana aleoko zaho izy mpanjaka mba andeha mba hibebaka dia namoaka didy mpanjaka ny tanàna Ninive manontolo dia mila mibebaka miala ny fanao ratsy miala ny fomba ratsy alleloia tanàna ray manontolo avovonjy ianao koa dia lehilahy mahery alleloia alleloia lehilahy mahery renareo hoe tena za manaiky an'izany fa mila ny fomba nomboka androany dia ho ampiasain'Andriamanitra indray vehivavy mahery renareo hoe manao famenina vehivavy mahery rehetra zay kelikely hery rehetra aoka isika mahery aho samy miteny hoe mahery aho atao fitotondra lasana bavy atao vehivavy lo mahery aho mafy be vehivavy mahery aho vehivavy mahery aho vitako amin'ny anaran'i Jesosy amen. Atao amin'ny lehilahy zao lehilahy mahery aho mafy be lehilahy mahery aho vitako amin'ny anaran'i Jesosy alleloia. Mifoaza ry lehilahy mahery mifoaza ry vehivavy mahery mila ao anatin'ny fahotana sy ny faratsina andao andray hamonjy fotoam-bava andao andray fahadiana miaraka aminay andao hamonjy fivoriana andavanandro tonga avy tokoa folakandro fa iva ny olanao rehetra sitrana ny rehetinao tafavoaka ao anatin'ny kibon'ny azan-drano anao hitsahatra ny tafio-drivotra rehetra amaina mafy be zany hitsahatra ny tafio-drivotra rehetra alleloia. Andriamanitra mihitsy ny andidy nitsosony androany amoaka anao tafavoaka tsoma tsara tahaka nitsona ianao alleloia. Mahafaly anareo ve zany Toriteny zany zay faly hoe manaova alleloia mafy azafady mila fifoazana dia mandeha ny zavatra rehetra zay dia lazaina aminareo zay fa raha matory ianao tsisy raha mandeha tsisy Andriamanitra anampy ianao alefa n'Andriamanitra ny tafio-drivotra anaitra anao alefa n'Andriamanitra ny olana anaitra anao fa raha mifoanao lasa indray io tafavoaka indray io tadio tsara zao Toriteniko zao tadio tsara fa izao Andriamanitra afaka manokatra lalana vaovao anao amen hoe Andriamanitra afaka manokatra lalana vaovao anao amen. Andriamanitra afaka mahatonga anao lasa vehivavy mahita fity lehilahy mahita fity ataon'Andriamanitra misokatra ny zavatra rehetra zay nataonao rehetra tany ao aorianan'ity Toriteny ity zay vonina hibebaka foazy ao fanahy masina diovy ao Andriamanitra sasao aho alao anatin'izao toromaso pahafatesany zao aho tsy mahavaka baiboly tsony tsy mahavavaka tsony alohan'ny atory vavaka aloha amin'ny sakafo tsy efa lasa pli vavatra izy fa ny amin'ilay kotoza foana ny saiko tena marina le zany ndrarakifiky mandeha aloha mihoatra no mivavaka rehefa mba tsaratsara ny loka zay efa mba atao tsaratsara mivavaka satria matory ry havana tsy mahavaky baiboly tsony alady maraina vao mivadika amin'ny baiboly matory rangasary na hoaiza anao na hoaiza dia zahay dia mivavaka ny fiangonam-pifoazana zahay eny e izy moa tsy manaiky fa ny Jesosy mamontsy fiangonam-pifoazana fa ianao ve anefa mifo inona mivaliny aminao raha mivavaka atao amin'ny fiangonam-pifoazana dia tokony olona mifo ianao ndao ataontsika ty raha 3:20 ty tinio ao Andriamanitra fantaro ny foko zao toetra mpamonjy eo fantaro ny eritreritro mety venareo raha hitsangantsika